Dia ampifaliana trano no amanginin'ny ekipa rehetra anao zay rehetra tafaraka aminay amin'ity androany ity ao anatin'izao fandaharana fifankaherezan'ny samy malagasy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zao amin'ny alalan'ity onjam-peo jifonao ity. Faly miarahaba anao zahay ary mirary soa anao mba ho tena kristianina marina ho feno ny herin'Andriamanitra azoto hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra ary aharitra hatramin'ny farany. Mankasitraka indrindra amin'ny tsy fahafoizanao ny fiarahana zava-dehibe zao ataonao zao. Aza diny fa tenin'Andriamanitra zao ianarantsika zao. Tiany tompo zao ary faly izy mahita ny malagasy mianatra ny teniny. Izy efa niteny fa zao ombanareo mandrapatonga ny fataperan'izao tontolo zao. Dia ndaontsika hiatehatra amin'izany teniny zany satria mety misy mbola zavatra tsy azo, mety mbola misy zavatra tsy tanteraka, fa Jesosy ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay mahatanteraka ny teniny dia ndaontsika hiankina amin'izany. Mankasitraka indrindra amin'ny fiarahana ny tompo amaly soa ny tsirairay avy any amin'izay misy azy any amin'ity androany ity. Manasa anao indray androany ndaontsika hiaraka hifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Raha misy olona vao tafaraka aminay dia manasa anao koa zahay ndao hifampahery entre samy malagasy fa mila an'izany tsika tena azo atao ny mifankatia na dia tsy mifankahita azy fa na no mampiray antsika eto dia ndaontsika aneo an'izany fifankatiavana zany manodidina ny tenin'Andriamanitra. Raha vao ianao vao tafaraka aminay tsy kisendrasendra zany fa sitrapon'Andriamanitra ny andraisanao ny teniny, ny andraisanao ny heriny mba hiara hiazakazaka amin'ny malagasy mpiray tanindrazana aminao ianao ka haritra hatramin'ny farany satria hozy ny Baiboly hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Misaotra ny tompo koa tsika no izao androany izao indray. Ndao hisaotra ny tompo fa tsara izy. Miasa amintsika isa-tsekondra izy. Raha tsy zany tsy toy izao itsika. Ety amin'ny fanombohana ety dia mila malagasy resy lahatra amin'ny asa mahagaga izay ataon'ny tompo isan'andro amin'ny fiainantsika. Maninona tsika mbola velona, maninona tsika androany mbola afaka mianatra indray, fa maninona tsika tsy ringana. Zany rehetra zany dia pirofo fa tian'ny tompo tsika ary tiantsika hianatra ny teniny mba halala ny sitrapony eo amin'ny fiainantsika. Tiantsika hibebaka satria miaina amin'ny andro farantsika zao toetra ratsy sy fahotana no ilomanosana isan'andro zany ny rivotra mitsoka amin'izao fotoana zao. Tian'ny tompo tsika hibebaka satria matetika tsika no voalotony ireny fahotana sy toetra ratsy ireny. Ka manasa anao amin'ity androany ity dao hisaotra ny tompo noho ny famonjeny, dao hisaotra ny tompo fa mifona ao antsika izy, dao hisaotra ny tompo noho ny anarany, noho ny hery sy ny fahefany zay ataony amintsika isan'andro. Dao hisaotra ny tompo fa ndreto indray tsika tafahoany eto. Raha mbola sarotra be ny misaotra ny tompo, raha mbola tsy mahay misaotra ny tompo mihitsy ianao dia androany sokafo ny vavanao dia mitenena hoe misaotra betsaka tompo noho ny amin'ny sitraponao amin'ny fiainako. Misaotra betsaka tompo fa ianao nahatoy izao misaotra noho ny fahasoavanao afa-po. Mila zarina misaotra ny tompo ny vavantsika tsirairay avy fa zany fisaorana ny tompo zany dia mitaiza ary ananana fahatsapana lehibe fa tsinitsinitsika fa ny sitrapon'Andriamanitra nahatoy izao antsika. Ndao apetraka eo am-pelantanany ny fotoana rehetra fa tsika efa zatra ny fanatrehany, ampio ary hivavaka hisaotra azy sy hangataka ny fanatrehany. Misaotra ry mpanjaka ny mpanjaka, tompony tompo, lay omaly sy anio ary mandrakizay, lay masina indrindra, lay manana amin'ny fanalahidiny fahafatesana sy ny elo, tompony fahefana tsy hay refesina. Misaotra anao zahay. Reto indray malagasy an'olo tena hianatra ny teninao. Tompo, mila ny fanatrehanao zay fa zay efa zatra anao. Mila ny fanatrehanao zay fa tsinitsininy zahay dia atolotra eo an-tananao zao fotoana izao. Tompo, manjaka aminay, jereo ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Ianao lay Andriamanitra manerana an'ity zao tontolo izao ity, jereo ny malagasy tsirairay avy amin'izao fotoana izao jereo reo mangetaeta ny hianatra ny teninao, jereo reo nanolotra ny fotoanany, nanolotra ny fony sy ny fisainany sy ny fanahany ho fenona ny teninao amin'ity androany ity. Tompo, tsy mahavita na inona izay raha tsy eto ianao, ko angatahanay amin'izao fotoana izao manatre ny malagasy amin'izao fotoana izao,
manatrea anay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Mila ny fanendren'ny tananao zahay, mila ny fanahinao masina zay, mila ny herinao zay, mila ny fiarovanao zay mba azahoanay concentré, mba azahoanay misaina andro aman'alina ny teninao. Mila ny fanatrehanao zay mba azahoan'ny tsirairay avy lay fahatsapana, le fifaliana, le hoe mamy ny teninao, lay hoe mahasalama ny teninao. Tompo, ndreto zahay, ka sy hoe zahay miasa aminay ianao. Ny fotoana rehetra de oka ny teninao, tsy zahay fa ny teninao, ny herinao sy ny voninahitrao no oka iseho ikasika ny foniny tsirairay avy ihany ka hahatonga ny malagasy ho mpakatoa sy mpanatanteraka ny teninao. Misaotra indrindra noho ny amin'izao androany zao. Misaotra nangoninao eto indray zahay. Tompo, maniry zay no fenona ny herinao sy ny fanahinao masina ny tsirairay avy azona indray miazakazaka mandra-pahatonganao. Tehirizo zay Tompo ao anatin'ny fahasoavanao. Misaotra indrindra. De rainay mandrakizay ny anaranao, ny voninahitra ho anao rery ihany, amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany, tsika rehetra na hoe amen. Androany tsika de hianatra ny Famelan-Keloka. Hamaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny boky Matthieu 7:20, ny 9:20 ka hatramin'ny 5:30 amin'ny anaran'i Jesosy. De nanantona Petera ka nanao taminy hoe, Tompoko, impiry moa no anontany rahalahiko amiko ka amelako azy? Hatramin'ny impito va? Fa hoy Jesosy taminy, tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito fa hatramin'ny 70 impito. Ho amin'izany ny fanjakan'ny lanitra de tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hampamoaka amin'ireo mpanompony ny amin'ny volany. Ary raha vao nanomboka nanisa izy de nisy anankiray nentina teo aminy izay nitrosa talenta iray alina. Ary satria tsy manan-kaloha izy de nodidinin'ny tompony amidy izy sy ny vady aman-janany mba amin'ny fananany rehetra andoavana nitrosa. De niankohoka teo anatrehany ilay mpanompoka nitalao hoe, Tompoko, manana faharetana amiko ianao fa alohako ny anao rehetra. Ary ny tompon'izany mpanompo izany de onena azy ka namotsitra azy sady namoy nitrosa taminy. Nefa noho nivoaka izany mpanompo izany de nahita mpanompo namany anankiray izay nitrosa denari 100 taminy de nosamboriny izy ka notrahony sady nataony hoe aloavy izay trosako aminao. Fa niankohoka teo an-tongony ilay mpanompo namany ka nifona taminy nanao hoe manana faharetana amiko ianao fa alohako ny anao rehetra. De tsy nety izy fa lasa nampanao azy tao an-tranomaizina mandra-pandohany nitrosa. Ary no nihitan'ireo mpanompo namany izay efa natao de nalahelo indrindra izy ka nandeha nanambara tamin'ny tompony izay rehetra efa natao. Ary rehefa nampanalain'ny tompony rahalehilahy dia noteneny hoe, ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoko ilay trosa rehetra taminao satria nitalao tamiko ianao. Moa tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va tahaka ny namindrako fo taminao? De tezitra ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohany nitrosa rehetra taminy. 5:30 farany. Ary tahaka izany koa no ataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny fahadisoan'ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Fanoharana nataon'i Jesosy momba ny Famelan-Keloka ity tenin'Andriamanitra ity. Ny 9:20 sy ny 20 de tokony amelana ny nanontany ny hafa tamintsika. Petera de nanontany hoe impito va? Fa Jesosy namaly hoe impitopolo impito. Raha tambatra zany de 700. Tiany Jesosy ny malagasy amela ny fahadisoan'ny malagasy namany na impiry na impiry. Rehefa mahay mamela heloka ny olona anankiray de tsy mikaonty tsony io isa io. Fa raha ohatra misy olona amin'izao fotoana izao miaino de mahita an'le isa hoe 700 de mahavesatra be zany hoe amela heloka iny 700 zany. 490 fois amela heloka foana de manisa zany. Iny le olona fa manao fahadisoana de manao fahadisoana, manao fa eo amin'ny fanon-jato nefa manomboka efa tsy zaka tsony.
faharoanjato, ny fahatelonjato, ny fahaefajato, ny fahasivifolo-sy-efajato. Ozy Jesosy hoe mbola tokony hamela foana na amin'izany isa izany ary. Fa raha ohatra misy olona anankiray mahatsapa izy fa efa voavela ny elony, maivana izy, de mora ho azy ny hamela heloka ny hafa na impiry na impiry. Ty ianarantsika androany ity de ny fomba famelan-keloka. Fa alohan'ity de mila mahatsapa mihitsy aloha ny olona hoe voavela heloka sy mahay mamela heloka. Ny tenin'Andriamanitra de mitantara ny olona efa voavela heloka nefa tsy mahay mamela heloka. Misy olona ve amin'izao fotoana izao efa nangataka famelan-keloka tamin'ny Tompo izy de efa tena nahatsapa mihitsy fa tena voavela heloka, maivamaivana mihitsy ny fiainany, kanefa rehefa misy zavatra ataon'olona de tsy mamela heloka mihitsy izy. Raha misy olona tafaraka aminay amin'izao fotoana izao de natao ho azy indrindra izao fampianarana izao. Ndao tsika hianatra, mila ianarana zany mamela heloka zany. Sarotra be zany mamela heloka zany raha tsy mahay mamela heloka. De tonga zany ny tenin'ny Tompo amin'ity androany ity ndao tsika hianatra ny hamela heloka. Zay ny zavatra tokony ametrahana fanontaniana voalohany hoe efa voavela heloka ve ty zaty? Mahay mamela heloka ve ty zaty? Fa raha efa voavela heloka sy mahay mamela heloka, na impiry ny olona manota na manao fahadisoana eo anatrehanao tsisy dikany aminao zany fa tony tsy nanao an'le izy ihany le olona. Ny 720 ka hatramin'ny 720 de ny fanoharana ny fanjakan'ny lanitra tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hampamoaka amin'ireo mpanompony ny volany. Ny tena zava-dehibe eto de rehefa nitaraina le mpanompony hoe manana faharetana amiko fa alohako ny anao de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe onena le tompony ka namotsitra azy sady namoy ny trosany taminy. Ny fahatsapana hoe voavela heloka de ity ataon'ny tenin'Andriamanitra ohatra amin'ny alalan'ny trosa ity. Misy olona ve eto amin'izao fotoana izao ananan'olona trosa be, rehefa nitakiana le trosa de nitaraina ianao hoe mbola tsy voalohako ty fa mahareta amiko ianao fa hoalohako ny trosanao. De ozy le tompom-bola hoe okey ary tsy maninona fa tonga de ho etaonao any le volan'ny trosainao. Mba ahoana moa ny fihetseponinao raha ianao le efa nitebiteby iny, natahotra ny hoentina ny hotoriana any amin'ny pôlisy iny, no atahotra an'le olona zay tenin'le olona eo, no ozy izy le olona hoe ao fa afoko anao ny izay vola rehetra nindraminao de zay fahatsapahany zay ny fahatsapahan'ny olona voavela heloka. Tsy hita tsony zay ho tenenina, maivana tampoka, indraindray ary ohatrany tsy mino hoe tena marina ve zany, de zay fahatsapahany zay no ananan'ny olona efa voavela heloka. Zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe miantefa any amin'ny malagasy zay efa nahatsapa famelan-keloko zao teny zao nefany tsy mba mamela ny heloko ny hafa. Ka tonga ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity mampianatra indray, mampatsiahy indray fa rehefa voavela heloka de tokony amela ny heloko ny hafa koa. Tsy izany ny zavatra niseho fa eo amin'ny 720 ka hatramin'ny 730 de tsy namela heloka ny mpanompo namany fa nampanao azy tao an-tranomaizina mandra-pandohan'ny trosa. Vao nivoaka avy ao amin'le tompony le mpanompo anankiray faly, afaka, maivana satria natao kadô le trosa be teo iny. Vao nivoaka teo anefa izy de mba nitaraina tamin'le mpanompo namany hoe mahareta amiko ianao fa alohako ny ianao, de tsy nety izy. Ary tsy vitany hoe tsy nety izy fa nataony tao an-tranomaizina mandra-pahalohan'ny trosany. Ndao handray lesona avy hatrany-tsika, ndao handinika ny tenantsika hoe fa maninona kay tsika efa nahazo famelan-keloka de efa naninona loatra ny tsy mety mamela heloka olona. Ndao handiny tena fa zava-doza mahazo ny olona tsy mamela heloka. Tsy tiany Jesosy zany. Tiany Jesosy tsika hifankaty, tiany Jesosy tsika hifamela heloka. De ndao aloha handiny tena. Matetika rehefa misy olona ananana trosa de tsy voalohany le trosa de le olona ananana trosa no mampimenimenina, le olona ananana trosa no hivazavazana, le olona ananana trosa no enjehana isan'andro, le olona ananana trosa no hotoriana any amin'ny pôlisy de hoentina any amin'ny tribonaly. Fa matetika tsy mba mandiny tena. De androany tsika avelao any aloha zay trosa rehetra, na tena vola io na fitaovana io na servisy io na zay endrika rehetra momba ny trosa io
avelao any aloha ny trosa. Ndao tsika andiny tena aloha androany hoe efa navelan'i Jesosy ny heloko tsika. Efa novidiny tamin'ny rano teo ambony hazo fijaliana. Ny heloko zao tontolo zao efa voavela heloko tsika maivana, feno fifaliana amin'ny fiainantsika. Mahatsiaro tena fa tena olom-baovao, afaka tamin'ny fahotana. Maninona tsika mbola miziriziry, tsy mety mamela ny rahalahintsika, tsy mety mamela ny rahavavitsika. Non, tsy izany ny ampenarin'ny Tompo androany. Fa voavela ny helokontsika, mila mamela ny heloko ny hafa itsika. Dahoary andiny tena, amin'iza zao no tokony mbola hoavela ny heloko ny olona manana trosa amintsika. Avereno daholo iza, tany sao, raha anona mbola manana trosa amiko, na tena vola io, na fitaovana io, na fotoana io, na servisy io, na dossier io, na any ampianarana, na any ampiasana, na eny an-tsena, na aiza misy olona amin'izao fotoana izao, tokony mbola amerina zavatra amintsika, dia ndao tsika hianatra. Ndao tsika hianatra ny ataon'ny Tompo amela heloka, amela ny fahadisoana. Isan'andro tsika dia tsy maintsy miatrika an'izany fahadisoana entre antsika samitsika izany. Mandeha eny an-dalana dia voadona, voahitsaka, voaopa, voaozona, mahazo teny marary, alain'ny olona ny zavatra dia tsy averiny, tsy ataon'ny olona ny dossier, dia zany rehetrarehetra zany dia miverina isan'andro amin'ny fiainantsika. Androany misy an'izay dia rapitso misy an'izay. Ndao hianatra amela heloka. Fa hozy Jesosy hoe na hatramin'ny 700 ary mila mamela helokontsika. Mahazefatra be za mamela heloka iny 700 zany raha mbola tsy hay le izy, na mbola tsy mahatsiaro ho voavela heloka. Ndao tsika tsy hanao ohatran'ity mpanompo anankiray ity, vo eo izy ny voavela heloka, dia vo mivoaka eo izy dia tsy mba mamela heloka ny namany. Zay zao ny exercice-tsika zao ankehitriny zao, mitanisa izahavy ny tokony handray famelan-keloka amintsika rehefa afaka avy eto amin'ity fandaharan'ity tsika. Ndao atao zany fa zany ny sitrapon'ny Tompo. Mahasoa antsika zany, olona ho any an-danitra mianatra an'izany famelan-keloka izany. Maharary ny mamela heloka, fa rehefa hay zany famelan-keloka zany mandeha ho azy io. Ka manasa antsika ny tenin'Andriamanitra androany da ho anatateraka ny sitrapon'ny Tompo. Ny andininy faraka ambitelopolo ka hatramin'ny faefatra ambitelopolo indray dia maneho ny fahatezeran'ny Tompo ny lay tsy namela ny heloka ka natolony ho amin'ny mpampijaly azy mandra-pandohany ny trosa rehetra taminy. Tezitra ny Tompony lay tsy namela heloka ka niteny hoe eo amin'ny andininy fahatelo ambitelopolo zany, moa tsy tokony mba namindra fo tamin'ny mpanompo namanao va ianao tahaka ny namondrako foko taminao? Tezitra izy dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohany ny trosa rehetra taminy. Ny fijalintsika zany amin'izao fotoana izao dia mariky ny tsy famelan-keloka. Misy olona ao anatin'ny fijaliana amin'izao fotoana izao dia tonga ny tenin'Andriamanitra fa io mampijaly antsika io dia itsika tsy mamela heloka. Exercice manaraka, ndao indray aloha hitanisa inona le tena zavatra mampijaly antsika amin'izao fotoana izao. Samy manana ny mampijaly azy amin'izao fotoana izao. Fa maninona ny tonga ny fampijaliana, fa maninona ny tonga ny fahoriana? Satria maninona? Tsy mamela heloka. Tonga ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Raha te ho afaka amin'le fijaliana dia ndao tsika amela heloka. Misy formule tsara be mahafaka ao anatin'ny fijaliana dia ny famelan-keloka. Ny olona tsy mamela heloka zany dia mijaly tena ao anaty fijaliana ary tsy afaka iny fijaliana iny raha tsy voalohany trosa rehetra hozy ny tenin'Andriamanitra. Mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra androany amela heloka. Ho an'izay miziriziri tsy mety mamela heloka ny rahalahy na ny rahavaviny dia ao anatin'ny fijaliana izy mandra-pandohany mandra-pamelany ny heloka. Ka zavatra tsotra be ohatr' izany ve dia tsy ho vitantsika? Ndao hianatra androany, ndao hianatra amela heloka. Samy manana ny olona tokony amelany heloka amin'ity androany ity, fantatry ny tsirairay avy zany ndao amela heloka. Fa raha tsy mamela heloka tsika dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe atolotra ho amin'ny mpampijaly. Izany mahatonga ny fiainantsika feno fijaliana. Misy zavatra mampijaly foana satria tsy mahay mamela heloka. Hozy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny andininy 5:telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tahaka izany koa no ataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny fahadisoan'ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Izao fahoriana miatra amin'ny fiainantsika isan'andro izao, izao fijaliana miatra amin'ny fiainantsika isan'andro izao zany dia Andriamanitra mihitsy no manafay antsika satria tsika tsy mahay mamela heloka. Mila malagasy, mila zanak'Andriamanitra mamela heloka amin'izao fotoana izao. Ho any an-danitra marina ve tsika sa hirahira sy
tsy enjery fotsiny zany ho any an-danitra zany. Raha tena te ho any an-danitra marina de mila mahay mamela heloka. Raha tena te ho afaka amin'izao fijaliana izao marina de mila mahay mamela heloka. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mamela heloka amin'ny fo. Ty fo ty mihitsy zany ny tena mila angatahana amin'ny tompo hoe omeo fo vaovao ahaizako mamela heloka. Tsy hain'ity vatany ty zany fa manasa anao amin'izao fotoana izao. Dao angataka amin'ny tompo anana fo vaovao anana fo madio, anana fo tsotra, fo mahay mamela heloka. Tokony hahay amela heloka ny hafa ny malagasy rehetra satria Jesosy de mpamela heloka. Isan'andro tsika de mangataka hoe tompo mamela ny helokay. De isan'andro ny tompo mamela ny helotsika. Maninona tsika tsy ho afaka amela ny heloko ny rahalahy sy ny rahavavintsika? Tonga ny tenin'Andriamanitra androany mbola nahazo famindrapo koa ary tsika androany. Nampianariny indray hoe mifamela heloka. Tsy amivava fotsiny hozy ny tenin'Andriamanitra fa tena atao anatin'ny fo ato mihitsy. De ho hitanao fa hiala ny tension. Hitanao fa tena ho salama ny nofinao rehetra. Hitanao fa hahatonga fifaliana eo amin'ny fiainanao zany. Mety malahelo noho ny vola sy ny fitaovana sy ny fotoana sy ny zavatra tsy vita fa atao anaty ato tena hitanao hoe milamina fifaliana tsy aitonona hozy ny tenin'Andriamanitra no ato anatin'ny fony izay rehetra mamela heloka ka manasa anao amin'izao fotoana izao. Te ho afaka ve amin'ilay fijaliana sy ny fahoriana? Mila mamela heloka. Aza tonga de misaoty hitory any amin'ny pôlisy, andeha hanagadra olona, fa andao aloha hianatra hamela heloka. Ny vola sy ny fananana rehetra izay miodikodina ao anatin'izany zavatra rehetra zany ny tompo momba antsika. Raha mbola resaka fananana, raha mbola resaka vola, raha mbola resaka fitahiana sy fanambinana, ndao hamela heloka fa ny tompo manonitra an'izany rehetra zany. Manasitrana ny fo ny famelan-keloka, manamaivana ny fiainanao isan'andro mba hahazahoanao mihazakazaka mba haritra hatramin'ny farany. Fa raha misy olona miziriziry tsy mety mamela heloka de ny tompo koa tsy mba hamela ny helony de ho tratra farany eto amin'ity tany ity izy ary ny olona tsy mamela heloka de direkta any amin'ny afo be. Tonga ny tenin'Andriamanitra androany nampianatra antsika indray ny famelan-keloka. Tena tsapa fa tena tiantsika Jesosy. Nomeny tombonandro tsika, nomeny tombona fampianarana indray tsika androany amela heloka mba hampirindra tsara ny fiarahamonitsika, ahasalamantsika, ahatonga antsika ho any an-danitra. Ndao hisaotra ny tompo fa tsara izy, mamindra fo izy. Ndao tsy handry fotoana ela ntsony fa efa nampianarina tsika androany ndao hangataka ny fanahy masina sy ny herin'Andriamanitra azahoantsika manatanteraka an'izany. Ndao hangataka ny fo vaovao azahoantsika mamela heloka mba ho afaka amin'izao fijaliana izao tsika. Tompo misaotra betsaka noho ny teninao. Misaotra betsaka nampianatra anay famela heloka. Zavatra misy eo amin'ny fiainanay andavanandro foana ny fahadisoana entre ny olombelona, entre ny samy malagasy. Matetika izay no mampiaka-peo, matetika izay no mifampitory, matetika izay no tsy mifamela heloka. Androany tsy tianao ohatr' izany ny fiarahamonina malagasy de nampianarinao zahay. Misaotra betsaka fampianarana momba ny famelan-keloka. Angatahanay ny fanendren'ny tananao ho aminay tsirairay avy amin'izao fotoana izao satria tsy vitanay zany fa mila ny herinao sy ny fanahinao masina zay. Mila fo vaovao zay anataterahanay an'izany. Tompo, tsy mahay mamela heloka zay raha tsy ny fanahinao masina mihitsy ny atao aminay, ny herinao mihitsy no entinay anatanterahana an'izany. Ka mangataka ny fanahinao masina sy ny herinao amin'ny olona rehetra izay nanatrika teto tamin'ity androany ity. Tompo, arotsay ny herinao, arotsay ny fanahinao masina. Tendreo ny tsirairay avy izay mangetaeta anatanteraka an'izany famelan-keloka izany rehefa aveo. Mba tsy ny herinay, mba tsy ny fahalalànay no entinay anaovanay an'izany, fa le fo vaovao avy aminao. Ny herin'ny fanahinao masina ny hitarika anay andeha anatanteraka amin'ny famelan-keloka. Ny herinao no entinay mandeha amelanay ny rahalahinay sy ny rahavavinay. Mangataka ny fanatrehanao zahay. Tompo, tehirizo ao anatin'ny fahasoavanao ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao mba tsy hangatsiaka indray rehefa aveo ka ho ararotiny devoly de tsy ho vita indray izay famelan-keloka izay, fa tehirizo eo an-tananao ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao azahoana manatanteraka izany. Mankasitraka indrindra ny tamin'ity androany ity, mankasitraka indrindra noho ny fanatrehanao anay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Dera sy voninahitra laza natokana ho anao rery no atolotray amin'izao fotoana izao. De rainay mandrakizay, ny tompo, mpanjaka ny mpanjaka,
lay masina indrindra amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany tsika rehetra na hoe amen. Mankasitraka tsirairay avy ny ekipa rehetra amin'izao fotoana izao naharitra niaraka taminay teto ianao fa tsy niova radio, mametraka ny mandra-piony zahay fa manantenany mbola hifankahita ary ndao ifamela heloka fa efa ho avy an Jesosy.